iaraka ivavaka isika tompoko Jehovahandriamanitra ray eo tera sy mankalaza ny alehiben'ny fitiavanao izahay satria Andriamanitra be famindrampo ianao ary mitahiry ny teny fikasanao amin'ny olonao araka ny teny izay volazana hoe ary ny fanahiko dia mbola mitretra ao aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. Fantatray Andriamanitra fa miasa eto amin'ity firenena malagasy ity, mifanahinao miasa ao anatin'ny fiangonanao rehetra ary manome tolo-tsaina mba hitondra fanavotana ho an'izao firenena izao, indrindra manoloana izao loza izay miatra amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy hainay ny tsy hideranao tompo noho ny fitahinao manokana amin'ity firenena malagasy ity, satria na eo ary ny loza izay mitondra fandringanana sy fahafatesana ho an'izao tontolo izao no ny fitahinao manokana navotanao Madagasikara na dia tafiditra ary ny valanaretina, nomenao saina endry ny mpitondra, nomenao saina endry ny mpikaroka, nomenao saina endry ny mpitondra fanjakana, nomenao saina endry ireo mpitsabo rehetra ka afaka ny karakara tompo, ary fantatra efa ny sandronao mahery no nanampy azy ireo mba hitondra fahasoavana ka hitondra fanasitranana. Matoky sy mino izay fa mbola hiasa mikery ianao hanavitra ireo marary rehetra ary ampitsahatra ny hery ny valanaretina izay miatraiky ny firenena. Misaotranao ihany koa satria nomenao anay ny pasika fanavotana izay teny fikasana mba hinonay tanteraka fa tsy mandao ianao fa miaraka aminay mandrakariva. Ankehitriny tompo no natrehana izao teny fampahirezana izao dia mba hipaka ny fony tsiraray avy isambatan'olona ao anatin'ny fiangonana ny kristianina rehetra. Eny fa na dia ireo tsy mbola mahalala azy ka mandray izao afatra izao dia mba nidatsaka-po ny teninao mba ho fiarovana ho azy. Dia mitenena Jehovah fa meny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a no tafity indray ny pasika kanefa na dia eo ara zany rehetrarehetra zany pasika fanavotana tsy hoe vita hatreo ka tonga tokoa ny famonjen'Andriamanitra fa manomboka miaintsika ao anatin'izany hoe inona daholo ny fepetra mba hiazomana ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra tamintsika tsiraray avy. Araka nefa nambara tamintsika misy antony matoa ny loza tonga milohan'ny pasika ary matoa tonga ny pasika dia satria misy loza ary ao anatin'izany indrindra no hanehoan'Andriamanitra ny heriny fa tsy mahafoy na mahasaraka ny zanak'olombelona izy fa miditra ny sehatra mandrakariva ho an'ny olona izay vonona ankatoa ny fepetra rehetra izay nomeny. Raha mampahatsiaro vetivety ny hoe inona no afatra nentin'ny pasika. Ny pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha izay araka ny efa nambara tamintsika teto hoe raha ny tokony ho izy nge vokatry ny fiodinan'ny zanak'Israely dia ny Israely mihitsy ny tokony naharingana kanefa no ny famindrampon'Andriamanitra satria izy ireo na dia ratsy azy nitodika tamin'Andriamanitra ka nitaraina famonjena tamin'Andriamanitra no natonga an'Andriamanitra miteny tamin'ny Mosesy hoe efa reko ny fitarainan'ny oloko sy ny fahoriana izay mianjady aminy, efa hidina azy zao ozy Jehovah hamonjy azy. No ny famindrampon'Andriamanitra ary vokatry ny fitarainan'ny olona dia miditra an-tsehatra Andriamanitra ary ny zavatra nataony dia nanome an'ilay volana Abiba na ny volana Nisana ozytsika mba ho fanavotana ho an'ny zanak'Israely tao anatin'izay loza izay mba tsy ho tratry ny loza izy ireo. Kanefa nisy fepetra tsy maintsy napetraka tao anatin'izany dia ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema araka ny resahantsika hoe raha ny tena marina zanak'Israely no tokony naringana tamin'ny vanim-potoana io fa saingy ny solotoerana azy ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay novonony
ary noho ny amin'io zanak'ondro maty io sy ny baiky nomen'andriamanitra satria ho hitatsika eo moa ny fandehan'ny soratra masina hoe mihinana ny mofo tsy misy masirasira ny zanak'ondro tsy misy klema natsatsika no hoan'ny zanak'Israely ary tsy vitan'izay fotsiny fa nyrahan'ilay zanak'ondro natetina tamin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana fa midiny Jehovah tamin'ny andro Paska zavatra ronona nitanterahany fandringanana amin'ny lafiny anankiray famonjena amin'ny lafiny anankiray ary zay rehetra nankatony fepetra nomena dia nanavitra Andriamanitra araka ny teniny hoe raha mahita ny raha ozy raha hidina ka hamely ny tany Egipta dia tsisy loza andringanana anareo zany hoe ny fahafatesan'ilay zanak'ondry no niteraka fahavelomana ho an'ny zanak'Israely ka tafavoaka tao amin'ny tany Egipta izy ary izotra andeha any amin'ny tany Kanana ilay tany mitondra dronono sy tantely ary zay tany mitondra dronono sy tantely zay fitahiny ary raha no fomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ety antany fa tandindony kosa ny fanjakan'Andriamanitra ao ambadiky ny fahafatesana dia ny fiainana mandrakizay rehefa nivoaka ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy hoe tonga ny fanavotana dia avotra mandrakizay fa ny Paska dia ny fanomezan'Andriamanitra toromarika mba hahafahan'ny zanak'Israely niazona zay fanavotana nomen'Andriamanitra azy zay zavatra tsikaritra nefa tao amin'ny testamenta taloha raha ny Exodosy toko 12 sy ny manaraka tsy ireo zanak'Israely rehetra ireo no tonga tany amin'ny tany Kanana nivoaka tao amin'ny tany Egipta izy ary ny tanjona kendrena dia ny atonga azy any amin'ny tany Kanana zany hoe le Paska no natonga azy ho avitra tsy hoe rehefa tonga ny Paska dia tonga dia tafiditra tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely fa misy lalana tsy maintsy nizorany tao ka raha mankatony fepetra rehetra dia tokony ho tonga any amin'ny tany Egipta any amin'ny tany Kanana izy ireo zany hoe ny fepetra nankatoavina rehetrarehetra mandritra ny lalana mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana zany no antoka fa voatazo n'ilay fanavotana hoy izany zany tsy afaka misioka ny zanak'Israely fa efa tafavoaky ny ala fa raha vao tsy hainy miazona an'izay fanavotana sy ny fepetra rehetra nomen'Andriamanitra zay dia horingana ihany izy any amin'ny hefitra zany hoe tsy masakana ny loza tsy hatra amin'ny zanak'Israely fa ny zavatra nampalahelo moa tao amin'ny tantaran'ny soratra masina ireo zanak'Israely tafavoaka tamin'ny andro Paska ireo zay faly fa tsy tonga tamin'ny loza tao amin'ny tany Egipta ringana daholo tany an'hefitra tsy misakana ny loza tsy ho avy zany ary eo no tokony hitandremantsika hoe tsy hoe nomen'Andriamanitra atsika ny Paska dia hoe mivoaka ho mpandresy isika fa nomeny ilay fanavotana fa haitsika ve miazona an'izay fanavotana izay mandritry ny tombon'andro-pahavelomana omen'Andriamanitra atsika ka isy ny fitahin'Andriamanitra ho atsika ety amin'ity zao tontolo zao ty ary raha ny lalindalina kokoa dia mba azahoantsika antoka koa fa omen'Andriamanitra atsika koa ny fiainana mandrakizay zany hoe ny Paska zany dia andro fivoahana anombohan'ny fanavotana ary fanomezana ny toromarika rehetra mba hahafahana miazona zay fanavotana nataon'Andriamanitra maty ny zanak'ondry tsy misy klema velona ny zanak'Israely torak'izany keo tamin'i Jesosy Kristy zay fantatritsika tsara fa ny faefatra amby folo ny volana Nisanina andro Paska no nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary zay le famonoana ny zanak'ondry tany amin'ny testamenta taloha izay dia midika fa ny Paska dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy maty Kristy dia ny zavatra tsikaritra nge dia mitovy amin'ny tany Egipta ihany satria raha ny tena marina dia vanim-potoana anankiray tokony nandringanan'Andriamanitra nyity zao tontolo zao ity ka tsy sy afaka tao na olo marina na olomeloka fa saingy no ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Kristy atsika nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy ary zay fahafatesan'izay no nitondra famonjena ho an'ny olona rehetra ara-baky teny tsisy ringana ny olona na dia ratsy azy rinona no natonga an'izany rehetrarehetra zany ny famindrampon'Andriamanitra
ary zay fahafatesan'i Kristy zay de midika fefa vitany Kristy ny famonjena fa ny zavatra tena tsy tsapan'ny olona ny famonjena no efa vita fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa tahaka ny zanak'Israely miala eo amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana de toraka izany koa nafatesan'i Kristy nomeny atsika tamin'ny andro Pasika ny famonjena ary nametraka ny fepetra rehetra mba ho arahana izy mba hatonga atsika ho todi-soa any amin'ilay tany Kanana zay fanjakany lanitra ny fiainana mandrakizay ka raha haitsika ny manaraka n'izay fepetra zay sy miazona ny famonjena zay vitany de ho vonjenitsika be debe ny fahadiso-kevitra ao anatin'ny olona hoe maty Kristy de efa voavonjitsika tsy marina ratsoratra masina zany fa maty Kristy ny famonjena de efa vita fa atorony Kristy atsika ny fepetra sy ny lalina rehetra mba hiazona atsika ny famonjena ka raha raisitsika zany akatoavitsika ka mianatra mizotra amin'ilay lalan'ny famonjena zay napetraka Kristy tsika de ny marina ratsoratra masina de ho vonjena isika fa reo zanak'Israely reo tafavoaka tany amin'ny tany Egipta Josua sy Kaleba rery ny tonga tany amin'ny tany Kanana satria tsy nanaraka ny fepetra rehetra napetraka Andriamanitra taniny de ringana tany anefitra avokoa fa ny zaza nateraka teny am-pandehanana ka nankatoa ary nandatsaka po niafatry ny Pasika zay no tafiditra tany amin'ny tany Kanana torak'izany koa maty Kristy ary tena saina tsarovana mandritra ny andro mpahavelomantsika zay fahafatesan'i Kristy zay ka raha itsika miazona an'izany de ho vonjena isika mbola ety tany bedenitsika betsaka ny loza arabaky teny miatra amin'ny zanak'olombelona rehetra fa raha matoky any tompontsika ka mino lay raha an' Jesosy Kristy zay latsaka de misy ny fiarovan'Andriamanitra ataony amintsika tsiraray avy ary tsy vita an'izay fotsiny fa raha mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika mandritra ny andro mpahavelomantsika dia andova ny fanjakan'ny lanitra eo ny mahasamy hafa an'le hoe ny Pasika fahatsiarovana ny fahafatesany le zanak'ondry zay nahatonga fahavelomana ho any zanak'Israely ny Pasika fahatsiarovana ny nahafatesan'i Kristy mahatonga atsika mbola velonaina amin'izao vanim-potoana zao na tsara na ratsy satria mbola miala nenin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra hoe manaiky ny fepetra rehetra napetraka ve mba ahatonga azy ho isan'izay ho vonjena fa ny fahaveloman'i Kristy marina fefantsangana izy ny Pasika tsy fahatsiarovana mihitsy ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty satria nandresy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy fa ny fitsanganan'i Kristy indray de toky sy tahaka ny teny fikasana omen'Andriamanitra hoe raha vitatsika ny mankatoa atsaka ny sy andavany ny fepetra rehetra zay nataon'Andriamanitra tamintsika de zao maty Kristy tsy maintsy maty isika ary raha mitsangany Kristy tsy amin'izao andro mpahavelomantsika zao no efa hiainatsika ny fiainana mandrakizay fa rehefa tonga ny vanim-potoana zay alantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fitsanganan'i Kristy ao arinan'ny fahafatesana vao miatra amintsika zany hoe atsangako velona isika fa tsy afaka misoka satria efa tafavoaky ny alitsika fa mbola tsy tafavoaky ny alitsika feo tany bedinitsika eo amin'ny vanim-potoana anankiray zay itsofan'Andriamanitra ny trompetra manerana n'izao tontolo zao hoe ny fanavotana nataon'Andriamanitra tazona mandritry ny androm-piainanao raha te ho velona ianao ary torak'izany ihany koa ny zavatra misy ke manerana n'izao tontolo zao hoe manoloana ny valana retana coronavirus misaotra an'Andriamanitra tsika satria nomen'Andriamanitra saina ny mpikaroka ary eto amin'ny firenetsika no misy ny karazana zava-maniry zay afaka hisintomana fanafody mba hitondra fanefitra hiadivana amin'io coronavirus io fa na de eo ary zay nahita raha ny fanafody hoentina miaro ny valana retina tsy ny coronavirus rery ihany ny peste ny choléra ny grippe ny fanaviana ny zavatra maro isan-karazany nahita raha ny fanafody hoentina manasitrana ny olona amin'izany rehefa tsy hitandrina ny olona tsy maintsy hitratra ny loza ihany tahaka ny amin'ny sehatra ara-panahy na vitany Kristy ara ny famonjena de zao tsy ny olona rehetra no vonjena sy fa zay mankatoa mifepetra rehetra ho raisiny ka rehefa tonga amin'ny vanim-potoana zay miala eto amin'ity zao tontolo zao ty na tonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty
any vao manan-kery amin'ny alina le fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zay antoka anankiray satria nitsangana izy de tsy maintsy hitsangako velona isika tsiraray avy. Paoly apôstôly de nilaza fa ny fahafatesan'i Kristy ozy voavony Kristy paska ho atsika, asaina tsarovany zany mba hieritreretantsika ny loza zay nandalo tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany, ary tokony ho tsapantsika mihitsy zay le hoe maty ny zanak'ondry nivoaka velona ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egipta, tokony ho tafalatsaka ao anatin'ny fotsika maty Kristy tsy ringana na ny tsara na ny ratsy eto amin'ity zao tontolo zao ty fa mariky ny fialan'ny enin'Andriamanitra mba hahatonga atsika hiazona ilay fanavotana, hiazona ilay famonjena zay vitan'i Kristy mandritry ny androm-piainantsika. De torak'izany na arabaky teny na de eo ara-ny fanafody osintsika de ny hitandremantsika mandrakariva satria miloza tsy miala zany e, miloza tsy foana zany e, mbola loza vaovao ara-ny mety ho tonga indray fa nefitra hita fa rehefa tsy hitandriny ianao ny fiapetra rehetrarehetra de tsy misy dikany fanavotana, tsy misy dikany fanafody na de fanafody mahasitrana ary fa tsy maintsy ho fatiny amin'ny tsy vitandremantsika. Ary zany indrindra ny tiany tompo ho tsapatsika mandrakariva mandritry ny androm-pahavelomantsika hoe tsarovy atsika angeny nahafatesan'i Kristy ary ho an'ny firenena malagasy. Matoa zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena, miasa eto amintsika Andriamanitra, miditra an-tsehatra Andriamanitra, manome paska fanavotana ho atsika Andriamanitra, de paska namonona ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary manome paska tena famonjena ho atsika Andriamanitra tamin'ny fahafatesan'i Kristy asaina tsarovany zany. Fomba hoana ny fomba hitazona atsika an'izay famonjena zay, fa tsy hoe rehefa vita ny famonjena de efa voavonjy daholo tsika, fa hatoro atsika ny toromarika rehetrarehetra mba hiazona atsika an'izay famonjena zay ao anatin'ny vanim-potoana ny pasikitsika. Tsy mijanona hoe vita ny fanavotana fa mbola misy ny toromarika ihany apetrak'Andriamanitra zay hitatsika amin'ny Exodosy toko 12 andiny 20 ka hatramin'ny 20 arabaky teny ty zavatra ty tamin'izany vanim-potoana zany fa misy zavatra ara-panahy tian'Andriamanitra ho raisitsika mba hahatonga an'izay le fanavotan'Andriamanitra zay hitoy eto amin'ny firenena malagasy amin'ny fiangonana rehetra. Andiny 20 ka hatramin'ny 20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andro 14 amin'ny volana voalohany no amin'ny ariva ozy no hinanana anareo ny mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro 12 amin'ny volana. Io le 14 volana nisanina fa tsy vita hatreo ny fitandremana ny paska, fa ny fitandremana ny paska mbola misy 7 andro aty aoriana tamin'izany vanim-potoana zany zay tena hinanana mofo tsy misy masirasira, ary mila tandremana zay zavatra zay. Mbola ho tsapatsika moa hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'izay mofo tsy misy masirasira zay, fa arabaky teny moa tamin'izany vanim-potoana zany de nankatoavy ny zanak'Israely zany, vita ny paska ivoaka ao amin'ny tany Egipta izy de nampanarahana azy zay fepetra zay hoe raha tafavoaka ianareo de afotoana ozy no hinanana anareo mofo tsy misy masirasira. Ny 7 afotoana no tsy siny masirasira ao an-tranonareo, fa na iza omana zay tsy misy zay misy masirasira ozy ho fongorana tso amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompon-tany. Zany hoe ilay afatra fandringanana avy amin'Andriamanitra zany tamin'ny paska tamin'ny 14 volana nisanina hidina izy, ary raha hitan'le raha famantarana eo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana tsisy loza andringanana anareo izy, kanefa napetra ndray hatreto hoe tena vita ndray ny paska ny 14 volana nisanina. Ny andro afotoana ndray ao aorianan'izay de mbola nisy baitra tsy mahazo mihinana mofo tsy misy masirasira, ary tsy tokony hisy masirasira ao an-tranonareo izy, fa ny iza mihinana misy masirasira ho fongorana tsy amin'ny fiangonan'ny Israely na vahiny na tompon-tany. Io zany tsy mifidy mihitsy na Israely izy na firenen-kafa, fa rehefa nanaraka fotsiny ny toromarika de zao tsisy loza andringanana azy. Zany hoe le loza zany tsy tamin'ny paska ihany nandringanana ny matoa amin'ny tany Egipta, fa natafavoaka raha ny zanak'Israely de mbola hisy loza miantona ihany raha ohatra tsy mankatoa ny fipetra izy, araka ny nambarantsika hoe
tsy zavatra tongatonga ho azy ange io zavatra mitranga manerana an'izao tontolo zao io hoe ny zavatra takinako na de eto amin'ny firenena malagasy ary firy amintsika kristianina na tsika zay tonga saina no afaka nandray ny afatra andriamanitra hoe tena aesory le masirasira zay mety hiteraka loza ho amintsika fa na de eo ary raha ny fanefitra na de eo ary raha ny fanafody hitan'ny mpikaroka na de eo ary ny fanomezam-pahasoavana anana ny dokotera hoentina mitsabo hitondra fanasitranana rehefa tsy mitandro antsika de zao tsy maintsy ho tonga ihany ny loza araka io tenin'andriamanitra io tsy inana na inona zay misy masirasira ianareo zya fa samy inana mofo tsy misy masirasira ao am'izay toeranareo rehetra avy ianareo zany hoe ohatra ny hitatsika taratreto ihany le hoe tena ny pasika voalohany tany am-pendohanange de pasika tao anatin'ny fibohany zany hoe ny olona isambatan'olona ny mandiny tena ao anatin'ny tokatrano hoe inona le mbola masirasira ao anatiko ka mety ahatongavany loza ndraindray tseritriretin'ny olona hoe mitandrina fotsiny izy raha-baka teny hoe tena andeha tsy hivoaka andeha fa misy resaka raha-panahy fivoan'ny toe-po sy ny toe-panahy ary zay ny tena mahatonga ny famindram-pon'andriamanitra ho amin'ny firenena malagasy satria ty firenena ity firenena mitaraina amin'andriamanitra firenena mivavaka amin'andriamanitra firenena tapa-kevitra ny bebaka marina fa tsy ny olona rehetra ny bebaka fa misy ny antokony olona ny kristianina rehetra manoloana n'izao lozy zao manao antso fifadikaniny manao antso fampibebahana fa ny fibebahana anisany ny hery anankaray miasa ao anatin'ny fanafody zay hita hitondra fanasitranana ho an'ny vahoaka ary zay ndraindray ataon'ny olona tsy rambina ndraindray hitatsika eny an-dalana eny amin'ny fahitalavitra rehatsika zany amin'ny onjam-peo rehetra anatin'ity Facebook zay mahasarika ny maro ty le fanimbazimbana le fanevadevana le fanaovana tsinitsinina ny fepetra rehetra apetraka toe-panahy zany rehetrarehetra zany ary toe-panahy mety hiteraka fa voazana ho an'ny olona fa tsy vitan'ny hoe voary fotsiny ny amin'ny valana retina fa andriamanitra afaka mampiditra loza ho an'ny olona miodina aminy na ataoko hoe eo ampelantanany daholo ary ny fiarovana hoentina arabaka teny ny fanafody hoentina iarovana azy amin'ny valana retina rehefa andriamanitra no tsy asa tsy mitondra fanavodana ho an'ny olona zany rehetrarehetra zany ary ao anatin'zany pasika zany no any an-tanan'andriamanitra ny olona mba hoe tena tsy hiditra am'zany le hoe ihinana mofo tsy misy masirasira zany efa hity atsika eo tany amin'ny korintianina voalohany toko 5 ny hevitra ara-panahy tian'andriamanitra ampitaina amin'ny olona ao anatin'izay zavatra tsy misy masirasira izay tsy maintsy zay ny fomba an'andriamanitra mampianatra amin'ny zavatra ara-baka teny izy aloha mba hanakaran'ny olona ny zava-panahy ary ndraindray ny mahavoatsika kristianina tsy mahatakatra n'le zava-panahy tian'andriamanitra ampitaina fa hazavaitsika araka ny eritreritsika fotsiny io soratra masina io raha tsy hijery fotsiny hoe ny pasika tsy misy mihitsy eo anatin'ny soratra masina ny pasika fahatserovana fitsanganan'i Kristy zay ny mahatonga ny olona diso hevitra manantena fa rehefa mivavaka izy misy milaza rehefa vita batisa izy mahatokifa efa vavonjy ianao fa tena sahako no miteny eto ara-tsoratra masina zasy ianao na inona fanolora tena tsika ho an'andriamanitra tsy mbola vavonjy zany tsika ny famonjena no efa vita fa mbola atoroatsika ny lalan'ny famonjena ka raha manaiky izotra amin'izay lalan'ny famonjena zay isika de ho vonjena isika fa raha ohatra efa vovonjy isika tsisy antony tokony hidirana am-piangonana tsisy antony tokony hivavahana tsisy antony tokony ilana ny pasika tsony raha ohatra efa vovonjy isika fa mbola tsy vovonjy isika fa mitoko ho an'ny kristianina manatena famonjena ary ny famonjena tsy azony raha tsy mankatoa ny fepetra rehetrarehetra taka ny olona marary daholo angatsika ireo marary ny coronavirus rehetrarehetra eo ary tsy io ihany ny aretina manjono zanak'olombelona rehetra fa rehefa ao anatin'ny fanantenana fahositrana izy amin'ny alalan'ny fankataovana ny fepetra finanana ny fanafody fanarahana ny toromarika rehetrarehetra de hositrana izy de toraka zany ko ny famonjena taon'andriamanitra ao amin'ny korintianina voalohany toko 5
ny andiny fahenina ka hatramin'ny favalo io nge ny toepon'ny olona am'izao vanim-potoan'izao fe ny firereana satria indraindray a le toetsainy le tena tsy manaiky ny fandaminana tsy manaiky ny fepetra rehetrapetraka mahatonga avinaavina ao ampony mahatonga ny firereana ka anaovana teny tsy voahevitra indraindray ary indraindray a hoe tena mampisaotra an'andriamanitra ary mitaraina amin'andriamanitra hoe jehovo tena aza jerevanao araky ny aben'ny faratsiny zay zanak'olombelona fa raha zany ringana avokoa tsika fa soa ihany fa teo jesosy kristy ary noho ny am' jesosy no miantony mbola mahavelona tsika ka na miodina amin'andriamanitra ary tsika na de tena manao teny manevateva ary famindrampon'andriamanitra no mbola mahatonga atsika tsy marary ho an'izay tsy marary famindrampon'andriamanitra no mbola mahatonga atsika mandre zao afatreo satria tsy ten'andriamanitra ho ringana ao amin'ny korintianina voalohany toko fadimy andiny fahenina ka hatramin'ny favalo de zao voalazany eo hoe tsy mety ny firereanareo izy tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra zay le masirasira kely zay le zavatra tsy tian'andriamanitra mihitsy toe-panahy tokony ananan'ny olona rehefa marina ao anatin'ny soratra masina de tokony hoekena fa marina fa hitondra famonjena ho an'ny olona na eo ary ny fanoloratena ho an'andriamanitra tena mbola misy ange olona tena mitady an'andriamanitra katsaka an'andriamanitra ny fony rehetra inona ny marina voasoratra ao anatin'ny soratra masina ka voninankato aniny no ny famindrampon'andriamanitra satria efa maty kristy velona na tsara na ratsy fa nytominandrom-pahavelomana de ialan'andriamanitra nenina amin'ny olona mba hiverenana ao amin'ny loniny ary za tena tonga saina mihitsy manolona ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao satria ny fiangonana rehetra de midy zany hoe tena fomba fampieritreritan'andriamanitra ny olona na de ny kristianina azy hoe tena manahoana satria pasika fanavotany ty inona ny tena ambarany soratra masina momba ny pasika fanavotana ambara mazava marina ara-tsoratra masina mba hatonga ny olona tena iova hevitra ka tsy ampanatena zavatra pokaty ny olona rehetrarehetra hoe matoki fefa vovonjy ianao fa misy fepetra tsy maintsy raisina ao anatin'izany vanim-potoana ny pasika zany ka ny fito andro tsy nanana mofo tsy misy masirasira de ozy hoe tsy mety ny firereanareo tsy fantatrareo va ozy fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra zany hoe le tsy fitandremanao ny tenanao ka raha ianao nefa masirasira ny eo anatinao ao tsy mijanonao anao rerange izy iny e fa misindra amin'ny manodidina anao esoro ozy ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo ary tena mahavarina ny tenin'andriamanitra zay masirasira ela zay ny lasitra fototra iainan'ny olona hatram'izay no everina fa zay no marina esoro zany toe-panahy toe-tsaina zay tena tsy mitondra famonjena fa esory satria efa naharitra ela loatra ny fitopo teny fantatra ny amin'ny fahamarinana zay diso ara-tsoratra masina ny amin'ny fitopo teny fantatra satria mieritreritra ny olona hoe saingy mbola salama saingy mbola misy vola saingy mbola misy asa de mieritreritra izy fa mifamarinana natonga an'izany tsy fa noho ny amin'andriamanitra esory ny masirasira ela ozy mba ho tonga vongana vaovao ianareo arak'izay tsy nahamisy masirasira anareo fa voavony kristy pasika ho atsika araka ny nambarantsika hoe misy afatra ny pasika zany hoe fanomezana ny toromarika rehetrarehetra satria ho avotana amin'io vanim-potoana io fa rehefa tafavoaka de misy fepetra tokony arahana zay ny afatra lehibe amin'ny pasika fepetra tokony iainana mandritra ny tombonandro mpahavelomana ho anao de ny fepetra mientin'ny kristy teo amin'ny azo fijalena ohatran'ny jesosy tena miorakoraka mihitsy efa vita re olona ny famonjena fa saingy ianao mbola tsy voavonjy a fa misy ny toromarika rehetra apetrak'andriamanitra amintsika tapa-kevitra ave ianao anaraka n'iny toromarika iny de ho voatazonao ny famonjena ho voatazonao ny fanasitranana ho voatazonao ny fanavotana de ozy hoe ka aoka isika ozy anao andro firavoravona zay zany no tokony ataotsika tsy amin'ny masirasira ela tsy le fomba mahazatra hatram'izay na eo anivo ny fiangonana na eo anivo ny fireneny na amin'ny masirasira lolopo ary zay le masirasira resahan'ny teny soratra masina masirasira lolopo sy faratsiny ary zay ngeny zavatra mitranga am'izao vanim-potoan'izao hoe inona mono nandringana ny zanak'israely tany amin'ny tany efitra tafavoaka tamin'ny pasika tao amin'ny tany Egipta fa tsy nitsahatra ny fimonomononana tsy nitsahatra
ami'nytoetra ratsy amin'ny fanaratsiana tsy mitsahatra amin'ny lolopo ary io lolopo io no miteraka fifanaratsiana fanenjehana na eo misehatra ara-panahy eo misehatra ny kristianina na eo misehatra aranofo hitatsika zany zavatra tsy tapina fiainana eto amin'ny firenena ny mpanao politika mifanenjika manoloana ny fahavalanga iraisany ka na eo amin'ny fitondrana na ataoko mpanohatra tsy mifidy asiana ny coronavirus de torak'izany ihany keo na ho an'ny kristianina na tsy ho an'ny kristianina de tsy mifidy asiana ny fahafatesana na iza na izy tsika de zao misy toromarika apetraka fa ny tokony atao manoloana ny fahavalo zay iraisana tokony fametanana fa tsy mifanometsiny tokony miaraka misaina miray fo miraisay hevitra inona ny tokony atao mba hedivana am'ity fa tsy mitsitsy ange izy io hoe fahamely de tahaka ny devoly ihany keo tsy mitsitsy asiana izy na jentilisa na zanak'israely na kristianina na inona na inona tsy mitsitsy mihitsy izy fa nitanjona kendreny devoly de pitokana ihany ny atongan'ny olona tena ho tratra n'le coronavirus ara-panahy ka tsy ho sitrana tsony ho any amin'ny fahaverezana mandrak'izay tanjona tokana ihany keo nataon'i jesosy kristy de nitady famonjena ho an'ny olona rehetra na jiosy na jentilisa ozy na andevo na tsy andevo na lahy na vavy na kely na lehibe nomeny ho an'izao tontolo zao ny famonjena fa rehefa tena tsy andray an'izay famonjena zay tsika de overy na de ny kristianina azy rehefa tonga mivanim-potoana ka tsy voatazontsika ny afatr'andriamanitra de tsy ho isan'izay hovaovonjy isika ka tokony hiala ao anatintsika zay lolopo sy zay faratsian'izay voafitona ao anatin'izay mitoetra ratsy rehetrarehetra ka raha vo zay ny mbola iaina atsika zavatra mitranga de eo tonga ny fahaverezantsika ary mampatahotra rehefa tsy manaiky ny afatr'andriamanitra indrindra isika kristianina famarina ny tenin'andriamanitra de mampitombony lozo io andriamanitra io fa saingy matoky sy mihena fa maro ny olona tonga saina maro no miverina amin'andriamanitra maro ny vonona ankato ny famarina ny tenin'andriamanitra ary nohona amin'izany olona maro tena tapa-kevitra tena hitaraina mafy amin'andriamanitra ao anatin'ny fifadikanina manaiky ny tenany loha ny ova fo mamindran'andriamanitra fo amin'ny olona rehetra tsy amin'ny masirasira ela ozy na amin'ny masirasira lolopo sy faratsiana fa mofo tsy misy masirasira de ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana ary zay indrindra ny afatra tian'andriamanitra mbola impita amintsika miverimberina mandrakariva hoe tena le fahadiovam-po ao anatin'ny fahadiovam-po ny fahadiovam-po zany anjakan'ny fitiavana ny fahadiovam-po zany tsy manenjiky ny hafa ny fahadiovam-po zany tsy manaratsy ny hafa ny fahadiovam-po zany manana toe-panahy tahaka an' jesosy kristy lay tsy manatsiny nitondra ny elikotsika nitondra ny aretitsika teo amin'ny azo fijaliana ary tsy ho an'ny olona voatokana fotsiny fa ho an'izao tontolo zao efa vitany kristy angeny fanevitra rehetra efa nentiny tao aminy na de valana aretin'ny coronavirus io ary fa matoky ve tsika fa le coronavirus zay mitady amelatsika ninotsika fefa mpitehany kristy teo amin'ny azo fijaliana fa tsy hoe tenenina mivava fotsiny fa amin'ny alarana ny fankatoavana ny teniny nandraisatsika an'izay famonjena rehetrarehetra zay sy ny fahamarinana fandehanana ny fahamarinana ary iza moa ny marina de jaona toko fafito ambifolo ny andiny fafito ambifolo ange zany inona le fahamarinana manamasina azy amin'ny fahamarinana ozy fa ny teninao no fahamarinana zay foana le hoe tsy andehtsika ka ny hevitritsika no ampidirintsika ao anatin'ny soratra masina hoe tsika manazava soratra masina ka ampanantena atsika zavatra pokaty ny vahoaka an'andriamanitra fa ny fahamarinana de ny teniny kanefa de miteny ihany keo izy fantaritsika hoe jesosy kristy ozy a no lalana sy fahamarinana ary fiainana azahotsika fiainana fahavelomana ny fahafatesan'i jesosy no azahotsika fahavelomana ny fahafatesan'i jesosy no azahotsika fahamarinana hoe inona ny antony mahavelona satria nisy sorona tao ary tokony hoe ketsika zay ary zay no mahatonga an' jesosy tahaka n'izy teo amin'ny azo fijaliana inona ny zavatra mitranga teo ambonin'ny azo fijaliana nangina ange jesosy ary tamin'ny ampangana azy nangina izy ange nilefitra izy zany hoe nanaky nipetraka teo amin'ny toerany tsika zay adala io jesosy kristy io ka nizakainy daholo zany rehetrarehetra zany fa firy amitsika am'izao vanim-potoana zao manoloana ny telosy ty firy amitsika no angina firy amitsika no tsy mononmonina ntsony firy amitsika no tsy hanao teny mandratra intsony
fa firy amintsika no hitodika amin'andriamanitra, hitodika amin'ilay famarinana zay tsisy fa ny teniny zay tsisy fa jesosy kristy. Ka zany rehetrarehetra zany mampieritreritra atsika amin'izao vanim-potoana zao hoe tsy hoe tonga fotsiny paska de iorakitsika fa vita ny fandresena, tsy ny fandresena fa vita an'andriamanitra, fa tian'andriamanitra tsika mba hiazona hatramin'ny farany zay fandresen'zay, zay fanavotan'zay, zay famonjena zay. Ohatra anankiray ny tiako ameaizana an'izany rehetrarehetra zany, dray andro marina fa tenin'ny olona anankiray tsy mino an'andriamanitra izy ty, ary tantara marina zay nitranga nisy ty lehilahy anankiray ty ozy tena tsy mino an'andriamanitra mihitsy, ary fatra-panivateva ny olona tena mivavaka. Inona ny zavatra nitranga taminy? Tonga de namory ny olona rehetra teo amin'ny tanànany izy ozy, ary rehefa novoriny ny olona rehetrarehetra de hoe tena alao hita eto, apabe maso eto, andao porofotsika fa zaho ozy matoko fa tena tsy misy mihitsy zany andriamanitra zany, fa andao porofona fa raha misy zany andriamanitra zany de aoka, tena afaka 3 minitra ozy de za no ringany, za no faty eto apabe maso eto, ary tena atao anatin'ny firehana fatratra natonga azy nanao an'izany. Mova tsy ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao ny toe-panahany zany ny olona tsy mahatoky an'andriamanitra zany, satria tao aminy ny hery mbola velona izy, mbola natanjaka izy, mbola nisy vola izy, mbola salamy izy, de nyrere fatratra ny am'izay hoe tena tsy misy andriamanitra, fa raha misy andriamanitra avy aloha aho faty raha afaka 3 minitra ozy. Tangorona ny olona, miandry azy teo daholo ny olona rehetra, lasa ny 2 minitra, io izy mbola teo ihany, sady niedinedina, lasa ny 2 minitra, io izy mbola teo ihany, lasa ny 3 minitra, nijerevany tena tsy maty tokoa izy. Hitanareo amin'izany ozy fa tsy misy andriamanitra, ary izy io manambady aman-janaka. Nisy vehivavy antom-panahana-karay nanantona nyty tovolahy ty zay fatra-pirere fatratra, de nanontany azy, mananjanaka ve ianao raha ry zanaka ozy? De namaly izy, mananjanaka. De ozy nylazay n'le vavy antitra hoe raha miteny aminao ny zanakao hoe tena tiry dada misy antsy, vonoia sa anao ve amin'ny mamono azy? De ozy nylazay n'le olona tsy mino an'andriamanitra, raha tsy adala oziko, ahoana anao aminoko ny zanako? Oatra lavitra no ianao ozy ny andriamanitra ivavahantsika, fa na izany ara ny vavanao zanany ianao ozy, tsy zay tianao no atao, fa faminrampon'andriamanitra aminao no antony mbola havelomanao. Todika amintsika am'izao vanim-potoana zao, firenena mivavaka ty fireneny ty, nomen'andriamanitra ny pasika fanavotana ty fireneny ty, nomen'andriamanitra ny pasika fanavotana ny kristianina, ny fiangonana rehetrarehetra aza hodikodiny io tenin'andriamanitra io ary indraindray ary na tsika kristianina rake mitoetra eo mitoeran'io lehilahy tsy mino an'andriamanitra io zay mahatokika, zay no masirasira ela fa ny ainanaika, zay ny lasitra fototra ny ainanaika, zay ny fotom-pampianarana nomenanaika, noho izany tsy miala am'izany zay fa matoa mbola nitazominay zany, de zao zay tsy marary, zao zay tsy tratra ny valana retina, zao zay tena maro be. Ndraindray tsika manao an'izany hoe tena noho le andriamanitra ivavahanay no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ka tsy ala amin'ny fomba fanaonay zany, izahay de mitovitovy amin'io ihany, mitovitovy amin'io ihany. Matoa ianao mbola salama, matoa ianao mbola matanjaka, matoa ianao mbola manambola, matoa ianao mbola tsy tratra ny corona, andriamanitra mamindra fo aminao, zanantsika fa tsy ny fitobotsika teny fantatra akory no mahatonga atsika mbola eo amin'ny toerana misy atsika, fa noho ny faminrampon'andriamanitra fa misy sorona atao jesosy kristy maty ho atsika, misy sorona ao le olona le tena te hiverina marina amin'andriamanitra ka vonona andray ny afatry ny pasika, de ny afatry ny fahafatesan'le zanak'ondry tsy misy kilema, ny afatry ny fahafatesan'ny kristy, vita ny fanavotana reo olona, vita ny famonjena, fa zasy ianao vonona ave hiazona an'izay famonjena izay mandritra ny tombonandro mpahavelomana zay omen'andriamanitra atsika. Araky ny tenin'ny filoham-pireneny efa manomboka hita ary inony
fa eto madagasikara nipoirany ny fanafody zay tondra fanasitranana sy fanefitra edivana amin'ny coronavirus engany ka ho hita zany fanafody zany fa nahita ary zany fanafody zany rehefa tsy hitandriny zasy ianao rehefa tena tsy anaiky mitoromarika rehetra zasy ianao tsy misy dikan'izany fanafody zany noho izany miantso atsika Andriamanitra atsaharo rere olona e ny masirasira lolopo e ny masirasira ny faratsiny e vaoka le mofony tsy misy masirasira no anitsika manomboka zao indrindra tsika fiangonana indrindra tsika kristianina indrindra tsika eto amin'ny firenena malagasy mba hitohizany fanavotan'Andriamanitra amitsika de le mofo tsy misy masirasira ny fahadiovapo sy ny famarinana matoky sy mino fa maro amitsika mbola hitodika am'ty vanim-potoana ty eo anatrehan'Andriamanitra tsy jery ny manodidina rehetra fa mandray fanapaha-kevitra hoe Jesosy eo sao de no nyamiko no aminjenao an'ty Madagasikara ty tapa-kevitra iala amin'ny faratsiana tapa-kevitra iala amin'ny fanaratsiana tapa-kevitra iala amin'ny fimonomononana tapa-kevitra anaraka ny toromarika rehetra am'izay vanim-potoana zay azosika antoka fa hovonjenitsika andovan'ny fiainana mandrakizay araky ny tenin' Jesosy hoe nizaniza na fohitrano vady areny no ny amiko sy ny filazantsara manantena ahazo ny fiainana mandrakizay ozy reto am'izao fiainana zao ahazo avo folo eny izy eo anatrehan'izay kanefa nampiny Jesosy ary mamperitreritra izy ary ko rehefa tena manolo tena ho an' Jesosy ianao de tsy maintsy anjehana no fahamarinana na izany ary tahaka ny antso any anefitra ihany ange zany ndreo olona tsy misakana ny olona tsy monomonona zany kanefa de Andriamanitra nge amindra fo amin'ny fimonomonona atsika mba tsy tonga loza eto am'ty firenetsika ity atoko sy mino fa Andriamanitra ny fiadanana mba tsika mandrakariva ary araky ny teny fikasany hoe tsisy loza andriganana anareo no ny amin'ny olo marina amindra fo am'ty Madagasikara ty io Andriamanitra io noho ny amin'ny olo marina hitondra fanavotana sy famonjena ho an'ny firenena rehetra ho an'ny kristianina rehetra io Andriamanitra io ary hitondra fiovampo ho amin'ny kristianina rehetra satria ny tenin'Andriamanitra tsy azo aolok'olok'io marina mandrakariva io a mitaonasika iondrika ao anatin'izay famarinany tenin'Andriamanitra ray voninahitra ho an'Andriamanitra rery any a hivavakisika Jehovah Andriamanitra ray io misaotranao raha mbola nomenao hery afaka nitondra ny teninao indray mba ho rehan'ny sambatan'olona fiangonanao ary na izaniza fiangonana tsy misy avahanao na de nyray azy fa nomenao teny tokana satria tokana ianao Andriamanitra tokana ny famarinany teninao nomenao izany mba ho tonga ny fibebahana tanteraka ka hiala am'le masirasira ela fa ihinana amin'ny mofo tsy misy masirasira de ny fahadiovapo sy ny fahamarinana matoky sy mino fa ianao no afaka miasa ao am-poniny tsiraray avy mba tonga fibebahana tanteraka ka tsy atonga na ireare satria mbola matanjaka de manana anao Andriamanitra fa ndraindray zay mandeha amin'ny fahadisoana mihitsy fa no ny famindram-ponao ny tsy mahatonga ny loza miatra aminay de manjary nyrere zay fa mampianaranay andiny tena ao anatin'izao fiboan'izao vavaka ao amin'ny firenena malagasy misaotranao ny amin'ny zavatra rehetra zay fa nitanterahanao tolotsaina rehetra nomenao ny mpitondra nomenao ny tompon'andraikitra ara-panjakana nomenao ny mpikaroka ny mpitsabo sy ny antoko n'olona maro isan-karazany nomenao fofeny fitiavana ka manampy ny sahira misaotranao tompo reny rehetrarehetra reny no atserovy ny malagasy ray manontolo mba amin'nranao fo amin'izy ireo tsiraray avy matoky sy mino fa omba azy reny mandrakariva ianao tompo ary matoky sy mino fa ny voninahitra zay reny zao tontolo zao manoloana ny firenena malagasy tsy hiala zany tompo fa ianao ny mbola aneo zava-mahagaga mandrakariva de matoky sy mino fa hiditra antsehatra ianao atonga fibebahana ho an'ny olona rehetra na ho an'ny tsy mahalalanao ary mba ho maro tompo no hitodika ka hiverina nanompo anao ankehitriny tompo hisaraky eto izahay
tsy hainainy tsy vavaka ho amin'ny isam-batanory indrindra reo marary zay indraindray mampivarahootsana ny fitombony kanefa velanao hitrangy zany mba iraisanay fo iraisanay saina araka ny teninao fa mivavaky ny olomarina ny mahery indrindra mifampivavaha mba ho sitrany ianareo sitrano reny mararinay reny tompo ho an'ireo mpitsabo ampitomboy ny fanomezam-pahasoavana ananany aza vela hiala aminao mandrakariva ho an'ny mpitondra fanjakany ianao nge hiasa ny fanahinao mitoetra mandrakariva ao anatiny anana ny fahendrena ka andianany amin'ny famarinany ka na dia manoloana ny fanenjehana maro isan-karazany fimonomonona anazy tsy zany mampiverin-dalana azy fa mitanjona ankendreny dia ho tahaka an' Jesosy ihany koa ny anolotra ny ainy mba hitondra famonjena ao amin'ny maro dia matoko sy mihiny fa mbola zava-mahagaga vaovao isan'andro no ataonao amin'ity firenena malagasy ity dia misaotra indrindra ray eo ny anaranao Jesosy, amen. dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy matoko sy mihiny fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahiny ny fanavotana ny famonjena ho ataony amin'ny isam-batan'olona ho amin'ny isa-tokantrano ho amin'ity firenena mamitsika ity velomatompoko.